Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Chic P Fabiola, la référence de la mode africaine, manolotra anao logité. Evena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pijerena logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko talata fa 4 ny volana Jolay tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao reto avokoa ny lohatentsika atao anatin'ny logité. Anisan'ireo arahanao anatin'ny logité fa nanamafy ny fahavononany anampy amin'ny fifidianana ho avy eto amintsika ny vondry ny tany miteny ampany na manontolo ny teny frantsay vonona ny anasazy ireo mandika lalàna mandritra ny fampelezan-kevitra kosa ny seny ary mitondra ny fanehoan-keviny momba ny hetsiky ny HFI teny Analakely androany ny filohan'ny seny ny FFM ary ny filohan'ny antenimierandoolona nambarany ary fa ny fifidianana no vahaolana ahafahana mitondra fanarenana fa mahatratra anentsiny ny mponina hiara ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny haitany any atsimon'ny Madagasikara ary any ivelany kosa dia ravany afo ny tanàna sasany tao Grèce nanomboka omaly tafiakatra hatrany amin'ny 10 ireo olona maty. Ireny ary no sationam-baovao arahanao ato anatin'ny logité ary dia ankafiliana hatrany no hiarahana aminao. Ny tenako sy piardinina razavina manana moa no miara manolotra aminao izany vaovao izany amin'ny takariva ity ao anatin'ny tapany faharoa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana maro samihafa tahaka ny SOS ny Oianao ary ny Insolite ivahiny eo ihany koa tsara fara ao anatin'ny zanam-pandaharana miteniteny foana dahoary hiara hijery ny actu sy ny la une. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Nanamafy ny fahavononany anampy amin'ny fifidianana ho avy eto amintsika ny vondron'ny tany miteny frantsay eto izay mandalo eto Madagasikara. Fantatra izany nandritra ny fiaonany maso ivony OIF Hervé Ladso tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina namafisiny izany maso ivo izany fa isan'ny anoanany any Madagasikara hatrany ny fisian'ny fahamarina toerana amin'ity fitondranana Rajaonarimampianina ity. Noraisiny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny masovony francophonie Hervé Ladso. Ny fitantanan'i Madagasikara ny OIF nandritra izay roa taona izay sy ny fahavononan'ny OIF anoana ny Madagasikara amin'ny fifidianana ho avy no voaresaka tao araka ny nambarany ity masovo ny OIF ity. Madagascar est évidemment un État membre tout important pour la francophonie. Il vient d'en assumer la présidence. Tonga izahay anamafyorona ny fiaraha-miasa efa misy. Madagasikara raha teo no efa nitondra ny francophonie nandritra ny roa taona izay ka betsaka ny traikefa mety efa nyratoviny. Eo amin'ny tontolon'ny fifidianana no dingana lehibe anarahana ianareo satria fantatra fa anatin'ny fanomanana izany indrindra Madagasikara amin'izao fotoana izao. Son Excellence Monsieur le Président. Ankoatra izay dia vonona ifanometanana amin'ny lafiny parlementaire eto amintsika ihany koa ny masovin'ny vondry ny tany miteny ampany na manontolo ny teny frantsay monina sy miasa eto amintsika.
Comment allez-vous? Fa tonga nanao veloma ny filoham-pirenena malagasy ery mapiana ihany koa ny solotena maritry ny FMI teto amintsika nandritra ny efataony Patrick Imam ity solotena ny tahirim-bola iraisam-pirenena ity izay nidera ny ezaka vitan'ny filoham-pirenena nandritra izay efataona ny asany teto amintsika izay. Je viens de voir le président de la République et effectivement donc on a parlé du passé, du présent et du futur de Madagascar. Resaka mikasika ny lasa sy ny hoavin'ny Madagasikara izahay manana fanantenana tsara ho an'ny hoavin'ny Madagasikara ny tenako fa ny mily mahasoana fotsiny amin'izao fotoana izao dia ny anatanterahana ny fifidianana milamina sy madio ary manaraka tsara ny lalàna eo ihany koa ny tantanana tsara ny arikaren'ny firenena. Donc je suis vraiment optimiste pour la fantatra mofa amin'ny volana aogositra ho avy izao no tonga eto Madagasikara ny andimby ny toerana ity solotena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena eto amintsika ity. Femizay fifidianana izay hatrany vonona ny hanasazy ireo mandika lalàna mandritry ny fampielezan-kevitra ny Voamira Malotenina mikasika ny fifidianana. Tsy misy lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana kosa eto amintsika antony tsy isiany ny fanapahan-kevitra amin'ireo kandida sasany efa manao izany. Anampiny iseny amin'ny asa fampanjakana ny lalàna ihany koa ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe mitondra amintsika ny andindinizay Rina Andremalala sy Toda Rajanjato. Tsy mitaza-potsiny amin'ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo kandida ho filoham-pirenena Voamira Malotena amin'ny ny fifidianana. Anasazy avy hatrany izy ireo indrindra mandritry ny fampielezan-kevitra. Tsy misy lalàna mifehy ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ka voatery miantso amin'ny fahatsapatena kandida ny filohan'ny CENI nambarany fa tsy toe-tsain'olona hitondra firenena no ataon'ireo kandida sasany manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Raha ohatra ka tsy mipetraka ny etika sy ny fanajana eo amin'ny olona olohany eto amin'ity firenena ity dia andeha akaiza isika. Zay aloha zany ny zavatra petrako voalohany. Ny faharoa misy ezaka zany quelque part hoe ampitambatra an'ireo kandida reo zany mba hifanao sonia amina protocole anankiray mba ahafahana mifehy an'le propagande. Ny fahatelo any amin'ny sehitry ny propagande efa mazavazava kokoa ny zavatra lazain'ny lalàna fa ny pré-campagne no sarotra ny fomba fipetraka an'le trangan-javatra mitranga. Manasazy zay raha ohatra ka misy zavatra tena tonga dia teneniko aminareo eto fa anasazy zahay raha ohatra ka misy trangan-javatra tsy mifanahaka amin'ny lalàna ao anatin'ny planté fa teneniko aminareo eto zay zavatra zay. Apetraky ny CENI hatrany ny tokony hitsinjovana fitoniana mandritry ny fifidianana hiara hiasa akaiky amin'ny Voamira Malotena amin'ny sanan'ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena izy ireo izay mitsinjo ny tokony hanajana ny lalan-tsaina ametraka solotena isaky ny birao-pifidianana ihany koa izy ireo hitsinjovana ny fahadiovan'ny fifidianana. Mazava ho azy fa ny voalaza ny fitsipika mifehy KMF Knoe aloha tsy miova. Ny KMF Knoe ao anatin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana zay ataony dia tsy mijanona ho manara-maso dia mijery dia mangina fa manara-maso ny zavatra rehetra hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Raha miteny tokony ho izy eto zany ny lalàna aloha ny voalohany indrindra fa ny anankiray ankoatra ny lalàna dia hoe manahoana ny lalan-tsaina ahafahantsika mametraka firenena ao anatin'ny fitoniana sy fandriampahalemana. Androany nisy fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny CENI sy ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe ho fampanajana ny lalàna sy ny mangarahara mandritry ny fotoam-pifidianana. Fa nanao hevitra manoloana ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny filohan'ny Antoko HVM. Nasiny teny ihany koa ny fialan'ny ministry ny fanabeazana teo aloha Paul Rabage tsy ho mpikambana ao amin'ny Antoko HVM intsony. Zay aloha dia miezaka manaja manahirana anay ny haino an'ilay mpitondra fanjakana eo amin'ny mpanao politika andresako an'izay hoe tsy misy lalàna mifety koa izy io tsy dia anona loatra fa mety misy andraikitra tokony ho raisina satria lasa gaga ny olona gaga mpijery ozy izy ny fitenenana ka misy manantena fa samy mba ho tompona andraikitra daholo mba andaminana ny zavatra atao amin'ny fifidianana. Fifidianana io fifandresen-dahatra io dia zay marisy lahatra amin'ny vahoaka no lany amin'izany. Ny antoko tsy azo ampiakinina amina olona raina roa zany fa le rafitra ny rafitra mitondra ny antoko marina hoe ilaina ny olona ao anatiny fa tsy hoe misy olona mialo amin'le antoko dia aparefo na ampatanjaka ny antoko zany misy fandaminana ao ary fa tsy maintsy atrehany antoko zany. Izany mikasika an'iny mbola ho tohizantsika ny vaovao aorian'ny reto dokam-barotra reto.
Ny fotoana isika eto amin'ny le JT taoriny ireny dokam-barotra ireny sainam-pirenena amin'ny ankapobeny nikasa ny hazo ny parvis Analakely ny hetsiky ny fanorenana ifotony androany sy tsy tontosa izany tamin'ny ankapobeny fa nitondra ny fanehoan-keviny momba n'izany hetsika izany androany ny filohan'ny seni sy ireo mpanao politika maro samihafa. Nambaran'izy fa ny fifidianana no vahaolana ahafahana mitondra fanarenana. Namafisina ihany koa fa tsy misy zavatra azo atao raha tsy tontosa ny fifidianana andao raha tsika ireo faneho-kevitra ireo. Ny teny hoe zao ny fepotona ametrahana anio sarotra ho anay ny teny an'izay satria zavatra processus ny fijerena azy ohatra ny réconciliation nationale. Raha misy moa mpiray-tanindrazana mahita hevitra tsara amizao fotoana zao raisinay Antanandroa zay hevitra ataontsika hoe ao anatin'izay refondation zay zahay amizao fotoana zao ka miangavy an'ireo mpiray-tanindrazana zay manana hevitra tsara ao anatin'izay rehetra zay. Tsy afaka ho atao an'izany ny fiainam-pirenena satria tsika tsy miainy irery ny vahoaka miandry atsika ary tsika mahafona amin'izay fanajana ny lalam-panorenana zay ny fototra zay ka lalam-panorenantsika no nahatonga an'io aloha zao am'izao fotoana zao io mety misy olona manao dinikevitra hoe ka maina raha lalam-panorenana mihitsy no rosona aloha ny fanadihadiana momba an'io hevitry ny olona hafa zay fa isika na izahay dia mietrehitra hoe alao aloha andeha fifidianana mety ady hevitra zany eo amin'lohan'ny fifidianana aloha dia hoa candidat dia rehefa lany eo izy mety zany no ataony voalohany. Za mety ho resy lahatra amin'izay zavatra rehetrarehetra resahana eo amin'ny fanorenana ny firenena fa araka ny lelazaiko teo okitsika rehetrarehetra hanaja lalàna foana ka amin'ny zavatra fantatro zany ny kely fantatro dia hoe tapitra amin'ny volana janvier ny mandat ny président de la république. Ka inona zany no ataontsika eo anatrehany fataperany mandat ny président de la république zay zany le fanontaniana apetrako ao anatin'le izy. Vitatsika mandrapatapitry ny mandat ny président de la république ave les refondation sa ve tokony ataontsika aloha ny fifidianana dia miresaka refondation amin'izay tsika rehetrarehetra rehefa avy eo za koa mitady an'le refondation zany satria za koa zanaka malagasy mitady ny androsony ty Madagasikara ty amin'ny araka ny tokony ho izy za koa mitady ny hoe mizara partageko zany le souci fa ny tsy partageko fotsiny ny zavatra mahatahotra fotsiny eo anatin'le tranga zavatra mitranga inona zany ny ataontsika eo anatrehan'ny fataperany mandat ny président de la république raha misy mahavaly an'izay zavatra zay dia mety abonde ao anatin'le resaka zany. Fa tsy mbola niverina nianatra kosa ireo mpianatra amin'ny draine maromaro teto Madagasikara noho ny mbola fiziriny ny mpampianatra. Anjaran'ny mpampianatra no misaina raha tokony hampianatra izy na hitokona hoy ny lehibe ny draine Analamanga androany. Efa tapaka ny farany herinandro teo mantsy fa tokony miverina mampianatra avokoa ireo mpampianatra eny anivon'ny CEG sy EPP ary lycée eto amintsika rehefa misy ampahany voavaly ny fangatahan'izy ireo. Izany dia ho tombotsoan'ny mpianatra anala-fanadinana sy ireo mpianatra amita ny taom-pianarana ara-dalàna ho iatran'ny draine Analamanga. Manana safidy araka izany ireo mpampianatra ary tokony hijery ny tombontsoan'ny mpianatra ho iatran'ny draine Analamanga. Aloha zany zao dia efa miakatra ny amin'ny teo 5.20 isan-jato nefa miverina mianatra fa ny ambo moa zany mbola misalasala sy ana rehetrarehetra dia mbola verina ihany hoe raha ao anatin'ny 3 herinandro na 2 herinandro tsisy fivoarana io tsy aleo hoe tsika mametanana indray aloha ny mpianatra zany hoe miato fotsiny zany ny atao hoe fitakina fa tsy hoe tsy mbola pitapinga zavatra nitakina any misy indray zany fotoana mahamety azy indray miresaka amin'ireo ray aman-dreny ireo satria nydingana rehetrarehetra efa natao filoha-pirenena efa tonga hatrany filoha-pirenena ka izy zany ny ambonin'ny filoha-pirenena Andriamanitra tsofina rano izay ho any Andriamanitra aloha zany.
zon'ny ankizy tokoa ny hianatra ary zony anala izany fanadinana izany voisosa izany zony izany raha toka tsy voahaja. Anisan'ny miaro izany zony izany ny mediatoran'ny Repoblika izay nanao ny tatitra androany androm-panjakana izay mandray ireo fitarainana rehetra mikasika ny fifandraisan'ny olona tsirairay eo amin'ny fanjakana izany mediatoran'ny Repoblika izany. Mbola ireo trangana tsy fanatanterahana didim-pitsarana sy ny tsy fandoavan'ny mpampiasa ny volan'ny CNAPS ary ireo olana mikasika ny fananan-tany no nitanany lohalarana amin'ireo fitaranana voaray hatreto miantso amin'ny fampitomboana ny andraikitra izay sahan'ny mediatoran'ny Repoblika araka ity vaovao izay nangoniny Jerry Edouard sy ny Sara Zafinjatovo ity. Andrim-panjakana miaro ny zon'ny vahoaka raha misy tsy fahafaham-po ny mediatoran'ny Repoblika mandray ireo fitarainana rehetra mikasika ny fifandraisan'ny olona tsirairay amin'ny fanjakana. Maro ireo trangana tsy fanatanterahana didim-pitsarana ny tsy fandoavan'ny mpampiasa ny volan'ny CNAPS ary ireo olana mikasika ny fananan-tany izy ireo no mitana ny lohalarana amin'ny fitarainana voaray. Betsaka ny olona tsy mbola mahafantatra an'ilay lalàna satria mivoaka matetika ilay lalàna dia tsy misy mampahafantatra anazy hoe tiany eny didy tokony arahana amin'izao zavatra izao. Ohatra ny any amin'ny resaka tsy fampina ny any amin'ilay olona mahandray an'ireo vola amin'ny CNAPS ireo dia mbola be dia be ny taraina satria ambany be loatra ozy izy le toa ny dikany zany dia le calcul tokony hovaina amin'izay mba jerevana le texte mba hanovana an'io tsy maintsy miangavy amin'izay mijery an'le toerana zay tsy misy tsy fifetezana amin'ny fanatanterahana an'le asa zao dia voatery atononay ohatra ny teneniko teo zao mikasika ny tany le ady tany za tsy hanao an'izao hoe rehefa nanantona n'le tany amin'ny domaine zay dia efa voavahin'io le taraiky ela be io kanefa matetika moa voavaly izy. Araka ny didim-pitondrana laharana faharoa amby sivifolo tsipika aotra roa amby folo izay mametraka ny mediatoran'ny Repoblika no nanaovana ny tatitra fanao isan-taona androany. Nandray izany ireo androm-panjakana tahaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, ny filan-kevitra ny fampihavana-pirenena, ny antenimieran-dolona. Mieritreritra anjaran'ny fanjakana mieritreritra hoe inona ny azo anampiana ny mediateur ahafahany manao bebe kokoa ny asany satria raky nylazaiko teo ny fiarahamonina malagasy misy nefa zatra zany fandaminana eo amin'ny fiarahamonina zany satry ny malagasy ary tsy makany amin'ny manam-pahefana eritreto fa afaka mitsara azy na afaka manasazy azy raha ohatra fatany fa mbola vita eo amin'ny raha-pihavanana zavatra zay atao. Miantso amin'ny fampitomboana ny andraikitra izay sahan'ny mediatoran'ny Repoblika raha ny toromarika nataon'izy ireo. Fa ivadika lafim-baovao hafa isika mahatratra anetsiny ny mponina hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny haintany any atsimon'ny Madagasikara. Isan'ny paikady ny BNGRC amina tranga toy izany ny vonjivoina sy ny fanarenana ny fiainam-ponina tsy mijanona hatreo anefa ny asa fao sy mpanazarana ihany koa ny fomba fiasan'ny mpisehatra rehetra mba hatongavana amin'ny fampandrosoana. Nanangona ny vaovao mikasika izay i miarso rojo ravaka sy kasambola manana. Vokatry ny haintany ny hena enimpolatra amin'ny 20 isanjato ny vokatra mangahazo tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Mananika ny 4.9 kosa ny mponina lasibatry ny tsy fanjarian-tsakafo vokatra izay. Isan'ny voakasika izany ny distrika Anambosary. Amina tranga toy izany, paikady ny BNGRC, ny vonjivoina sy ny fanarenana ny fiainan'ny mponina na ilay antsoina hoe mahatsangy. Tsy mijanona hatreo anefa fa ho asipanatsarana ny fomba fiasan'ny mpisehatra rehetra voakasika mba hatongavana amin'ny fampandrosoana. Zavatra tsikatra zany dia hoe tsy dia hita loatra zany le fifamenoana hoe ezaka ho any amin'ny fampandrosoana daholo izay zavatra atao rehetrarehetra nefa ny ezaka ho atao amin'ny fampandrosoana dia tsy ahomby raha ohatra ka tsy misy paikady apetraka koa mahakasika an'izay loza mety hitranga. Misy arak'izany ny dinika iarahan'ny BNGRC amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Ny ministera isan-tsokajiny, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ary ny eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny PAM na fandaran'asa maniran-tany momba ny sakafo. Donc les prochaines étapes ça va être déjà de voir comment on va l'intégrer. Tingana manaraka ny famaritana ireo karazana loza voajanahary izy
mifanindry andalana amin'izany ihany koa ny hoe sokajin'olona tony ahoana no mety ho lasibatra izany. Contribuer tous ensemble pour que le Grand Sud soit développé aujourd'hui. Ifarana rahampitso ity dinika ity mananika ny 80 kosa ny mpandray anjara amin'izany izay nahitana avy amin'ny faritra Nosy Atsimo andrefana ary Androy. Fa tsy mbola mampiasa rano fisotro madio ihany koa ny 7 isan-jaton'ny malagasy ankehitriny. Izay no tatitra voarainy miaro sorojo ravaka sy kastan mbola manana avy amin'ny vondrony fiarahamonim-pirenena momba ny rano fisotro madio, ny fidiovana sy fahadiovana midika izany fa mbola lavitra ny ezaka vitan'ny Madagasikara na dia tanjona amin'ny taona 2020 aza ny azon'ny malagasy 2020 tapitrisa izay rano fisotro madio izay araka ny vina voafaritra ao anatin'ny ODD laharana fa 4. Ankoatran'ny any Atsimo, isan'ny faritra mbola manana olana amin'ny fahazoana rano fisotro madio ihany koa ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Sady masira ny rano no alavitra vao mahita satria mahatratratra any amin'ny 15 kilometatra mihitsy. Raha ny tatitra ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena momba ny rano fisotro madio, fidiovana sy fahadiovana. Hatreto, tsy mbola mampiasa rano fisotro madio ny 7 isan-jaton'ny malagasy ary tsy manana toeram-pivoahana ny 10 isan-jato. Araka ny tenenina nandritra n'le atrikasa ao dia hoe raha zao fitempon'ny fiazakazahantsika izao 320 taona tsika vao mahatratra ny tanjona raha zao ny ara-bola, ny fomba fitantanana sy an'ny rehetrarehetra. Midika izany fa mbola lavitra ny ezaka vitan'ny Madagasikara. Ahatratrarana ilay ODD fahenina dia ny azon'ny malagasy 20 tapitrisa rano fisotro madio amin'ny taona 2020. Inona ary ny tena olana? Aiza ho aiza ny lesoka. Tokony manana adidy amin'ny tamberina ndraiky izany nisy fampitsaivana ataon'ny société civile na fanairana dia amin'izay ny olona vao manao fa tokony hisy foana zay mba hahafahan'ny olona tsirairay mijery hoe ato misy tsy mety, ato misy tsy mety. Misy noho izany ny atrikasa mandritra ny 2 andro miompana amin'ny famolavolana drafitrasa ampivoarana ny sehatry ny rano fisotro madio eto amintsika. Manana solitena manatrika izany eto Antananarivo ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena momba ny rano fisotro madio, fidiovana sy fahadiovana avy amin'ny faritra 12. Fa ao anatin'ny vaovao hafa kosa indray dia efa manomboka betsaka ireo tanora mianatra ny kabary amin'izao fotoana izao. Taloha mantsy ny olon-dehibe no tena liana tamin'izany. Ireo tanora izay sendra ny mihoatra mianjatoa sy zora ndretsalama izao dia nanamarika mihitsy fa kolotsaina tsy tokony very izany tontolon'ny kabary izany eto amintsika ary mila ianarana. Amin'ny sehatry ny kabary ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao, tsy karitra araka izany fa tanora ny abetsaka ireo mazoto mianatra izany ankehitriny. Mbola manaprofy izany ny fikambanan'ny mpikabary malagasy tamin'ny alalan'ireo andian'ny tanora ireto. Mitombo ny salanisa eo amin'ireo tanora liana amin'ny kabary. Somary niena kokoa raha noharina tamin'ny herintaona nisan'ireo olona efa nahazoazo taona mianatra ao anatin'izay kabary izay azo lazaina izany fa mahaliana tanora ny kabary ary na fiainana andavanandro ary rehefa misy kabary am-panambadiana ohatra dia efa ahitana tanora tsy lahy tsy vavy. Isan'ireo tanora izay liana amin'izany fandalinana ny kabary izany izy roa vavy ireto. I Maria izao 17 taona monja nefa dia efa tia mandalina kabary mba ahafahany misolitena ny fianakaviany rehefa misy anjara fitenena tokony ho raisina. Tsy voatery hoe vehivavy dia hoe zandriny fa tokony mba hoe mahay mandray andraikina izany ianao eo amin'ny fiarahamonina dia raha ohatra ka hoe misy zavatra atao eo amin'ny fianakaviana dia ianao mba vonona mijoro. Mampiavaka malagasy satria malagasy rery ny kabary dia hoe amin'ny mahatanora indrindra no hoe asaina hoe aseho ny maha-malagasy ianao fa tsy hoe variana ny amin'ny hafa. Tsy midika akory izany hoe malagasy ianao dia tsy hijery ny hafa koa fa izay ilay fitenenana hoe andrianiko ny tenko ny hafa koa feheziko. Ireto andiana tanora ireto izay nivoaka ho mpikabary ny faran'ny herinandro teo, 10 volana izy ireo no nanaraka fiofanana teo anivon'ny Fipima. Izy ireo izay nisalitra ny anarana Rafidy Ravelmanantsoa ilay isan'ireo nanorina ny fikambanan'ny mpikabary malagasy 5 taona laza izay.
Noezantsika ny fotoana ikosa indray dia ny vaovao avy any ivelany. Rava niafy ny tanàna sasany tao Grèce nanomboka omaly alina tafakatra hatrany amin'ny 10 any mantsy ireo maty vokatra izay anjantony kosa ireo maratra araky ny tatitra vonjimaika navoaka ny Croix Rouge mbola tsy fantatra moa hatretony ny antombohan'ny afo. Anisan'ny rava niafy ny trano sasany tao Maty tanàna kely any antsinanany Athènes renivohitry Grèce. Nanomboka omaly no fantatra fa nihitatra ary namakivaky an'iny antsinanany renivohitry Grèce iny ny afo. Tonga hatrany amin'ny 10 ireo olona maty, mahery ny 10 kosa ireo naratra, isam-bola vonjimaika navoaka ny Croix Rouge. Niezaka nanatona rano na nitondra fiara ireo izay alavitra ny afo. So ihany fa nisy rano teo akaikinay izay nale rehetra mantsy nisy afo avokoa. Nandoro ny lamosina ny afo ka nitsofoka tao anatin'ny rano izahay. Tsy manana ambara fa ny zava-dehibe dia izao mbola velonay izao. Nandray tanana avy hatrany ny Prime Ministre ao an-toerana ary nanampisa ny mpamono afo. Fotoana mafy antsika izao, alina mamirifiry ihany koa ho an'ny Grèce. Amin'izao fotoana izao, efa mahery ny 900 ireo mpamono afo na hetsika hamehezana izany. Nanansarotra ny famonoana ny afo noho ny fahatapahan'ny lalana ao an-toerana, sambany kosa no nisy takizao tao Grèce, mbola tsy fantatra hatreto ny niavian'ny afo. Any Laos kosa indray dia mbola haloza be no nitranga. Vaky ny tondra-drano lehibe iray tao atsimo antsinanany Laos niteraka tondra-drano tao amin'ireo tanàna enina ao an-toerana izany. Vokatra izay dia anjaton'ireo olona tsy tapopoka ary analiny ireo tsy manan-kialofana. Toha-drano lehibe ao Mekong ity vaky omaly ity, voalaza ho nitarika izany raha ny fanazavana ny oram-be tao an-toerana. Tsy voatohitry intsony ny abetsaky ny rano ka izao nitarika tondra-drano tamina tanàna enina tao Laos izao. Anjato mahery hatreto ireo tsy tapopoka ary analiny ireo tsy manan-kialofana noho ny fahasimbany ny toeram-ponenana. Mbola eo ampanaovana ny tombana na tonga ny loza ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Marina fa eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 eo ny toha-drano amboarina ny Laos ary manakaiky ny Mekong ny ankamaroan'izy ireo. Iray amin'ireo fidiram-bola ny Laos ihany koa ny fisiana orinasa mpanao toha-drano ao an-toerana. Amin'ny valora mahery iray minitra izao hanaraka dokam-barotra fohy isika dia iverineto ao anatin'ny tapany faharoa ka ireto ny sombisombiny amin'izany. Manomeza hira ahitana ny teny hoe rano izay arno aranao ao anatin'ny oyanao. Fiaramanidina iray miendrika trozona no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Ireny indray izany no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay. Aza miala fa mbola ho avy eo irazao hiaraka amin'ny Jery Edouard ao anatin'izay tapany faharoa izay. Tena kosa ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray.